Mbola ho ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha isika hiaraka hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra ho misaotra anao izay fa tratro izao faran'ny herinandro izao. Misaotra ny amin'izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary mino izay Tompo fa noho ny fitiavanao no nahatanteraka an'izany. Teo koa ny famindrapo sy ny fahasoavana raisina maimaim-poana ao aminao. Koa dia misaotra indrindra Tompo, dia mametraka hatrany ny fiainanay eo am-pelantananao izahay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany dia lehibe ny fiandrian'Andriamanitra ry havako, dia ilay Andriamanitra rainy Jesoa Kristy Tompontsika. Iainantsika hatrany ao anatin'izao volana janoary izao, izany lohahevitra izany. Tamin'ity herinandro ity izany tsika dia nijery an'ireo Andriamanitra noforon'olombelona, izay niarahana nahita teto fa tsy manana mihitsy ny fiandrianana, mitovy amin'ny Andriamanitra Jehova na Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy zanany hany mpamonjy, ary koa ny fanahy masina izay manamasina mampahery mpanolo-tsaina mpanampy mitady-dalana antsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika teto fa tsy mahavonjy akory izy ireny, tena tsy azo ampitaina mihitsy amin'ilay Andriamanitra izay nambarantsika teo. Andeha ho fitiantsika ary ny izay hita tamin'ity herinandro ity amin'ity andiny soratra masina ity ry havana dia arak'izay voarakitra ao amin'ny Korintianina voalohany 9 andininy 5 ka hatramin'ny 9. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: fa na dia misy aza hoe Andriamanitra dia any an-danitra na ety an-tany, toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany ny Tompo, dia Jesoa Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Mety miaino ianao, eny zava-dehibe izany, fa raha mamaky mihitsy izany amin'ny Baiboly dia izao: ilay Korintianina voalohany 9, ilay andininy voalohany dia akely, izany hoe misoro an'ilay Andriamanitra sampy izany ny fanoratany an'ilay Andriamanitra. Indrindra averiko vakiany izao ilay andininy 5 amin'ity 9 amin'ny Korintianina voalohany ity: fa na dia misy aza hoe Andriamanitra akely, na any an-danitra na ety an-tany, dia sokatra ny fonoteny, toy ny misy Andriamanitra akely maro sy tompo maro, dia mikatona izany ilay fonoteny. Hitantsika ao anatin'izany izany fa hoe na aiza izany ka na heverina aza hoe misy izany Andriamanitra izany sy tompo maro izany, dia lasa amin'izay ilay andininy 9. Eo amin'ny andininy 9 dia Andriamanitra soratana alehibe indreny ao, dia nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany ny Tompo, dia Jesoa Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Maro ny ry havako ny fonosina izany, ary izany tena mahafeno an'ilay fiandrianan'Andriamanitra. Voalohany ozy Korintianina voalohany 9:1, nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay izany izy, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, izay izany ny faharoa, ary iray ihany ny Tompo, dia Jesoa Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Izany ry havako, mendrika atao tsenjery izany andiny soratra masina izany, asa atao tsenjery mandritra ny herinandro, tsy maninona izany, fa tena maneho amintsika ny halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra, izany ambaran'ity Korintianina voalohany 9 andininy 5 sy ny 9 ity. Noho izany dia toy ny efa natao hatramin'izay, isika rehetra dia andeha hitsangana, hitory mihitsy, hanambara amin'ireo olona mbola miroro saina, amin'ireo olona mbola tsy tena mino tsara, amin'ireo olona mbola tsy tena, tsy maninona mihitsy, mbola tsy hanin'ny Tompo, tena mbola tsy nanolo-tena, fa zava-dehibe ny ambarany eto, indrindra ny andininy 9. Nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra, ary ho azy isika, ary iray ihany ny Tompo, dia Jesoa Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra
sady nahariana atsika koa. Hoe tsika mijoro vavim-belona zany ary entintsika toriana koa iny tontolo iny. Dia ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Rahampitso alahady dia manomboka amin'ny 9 hatrany ny fanompoam-pivavahana, manasantsika rehetra fa dia miandry antsika ao amin'ny tempolo indray, ao amin'ny trano Andriamanitra reny Jesosy Kristy tombontsika. Mifampivavaka tsika an'ireo tompon'anjara rehetra mba hatanteraka amin'ny fotoana romano ny fomam-pananao mba azahoana koa indrindra mandray zavatsoa amin'ny lafin'ny finoana rahampitso. Misy hatrany ny sekoly aorian'ny fanompoam-pivavahana. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa miavaka ny Andriamanitra hivavahanay ary manana ny hery, ny fahefahana, ny fiandrianana, nefa koa Andriamanitra be fitiavana satria mampiombona anay ao anatin'ny fahariana vaovao rehefa novonjeny izay ao amin'ny Jesosy Kristy, dia miara-miombona amin'ny tomboko rehefa nisasany tamin'ny rany ny fonay ny bebaka. Zava-dehibe aminay Tompo izany koa tantano hatrany izay mba afaka hijoro vavim-belona fa izany no Andriamanitra hivavahanay ary mba hoentinay koa mitory amin'ny hafa fa tsy misy mpamonjy, tsy misy tompo afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Dia mametraka amin'ny faran'ny herinandro eo am-pelantananao, indrindra ny fiandohan'ny herinandro rahampitso izay rahana mivavaka, tantany sy vimbiany ireo manana anjara araka amin'ny tsipirian'ny rehetra Tompo mba hiara hiasa aminao ka ho voninahitra ao ny fanompoam-pivavahana ary hampitombo finoana sy fanoloran-tena ho anay sy ireo avy izay tonga. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.